Solombavambahoaka tsy miankina mahery ny roapolo no mivondrona anatin'ny GPS na ny groupe parlementaire spécial ankehitriny mandeha ary ny fampiresahana amin'ireo vondrona politika samihafa ary nilaza izy ireo fa vonona hiara-iasa amin'izay vondro politika vonona ampandroso marina ny firenena. Vonona hiara-iasa amin'izay hery sy vondrona politika manana finiavana ampandroso ny firenena ny GPS na ny groupe parlementaire spécial izay ivondronan'ny solombavambahoaka tsy miankina mahery ny roapolo ankehitriny. Efa nisy ny fionana tamin'ireo antoko sy vondrona politika samihafa raha ny fanamariana izay noety ny mpandrindran'ny GPS. Ny GPS dia efa niresaka tamina groupement politika anakenina tao anatin'izany ny MMM, tao anatin'izany ny Arakisika, tao anatin'izany ny FFF, tao anatin'izany ihany koa ny MTS ary nisan'izany ny Mahara. Izay zany tsinona ny dia efa araka ny teneniko anao teo hoe misy etaetany vaoaka maro be eo ifampiresahanay. Ka raha ohatra ka ny ray amin'ireo vonona hitondra ny etaetanay dia mazava ho azy araka amin'izareo izay tsy ambana mihitsy ny arahany amin'izareo hitondra ny fampandrosoana ho an'ny Madagasikara. Raha ohatra zany ka misy atoko maro anisa amin'ny Assemblée nationale vonona ho ahy. Raha ohatra kosa ve mitendry zareo hoe zay tsy hitondra ny etaetanareo fa tsy zany mihitsy no ataonay dia inona mbola iarahanay aminy tsy afaka iaraka amin'ny mihitsy zay. Fa raha ohatra kosa misy ny marimaritra iraisana zany ho amin'ny développement Madagasikara sy ny amin'ny ireo tadidiva izay solombavambahoaka ireo dia nisy kabary natao teny ny propagande ho an'ireo mponina ireo, ho an'ireo vahoaka ireo. Inona moa ny kabary natao dia fampanantenana ampandrosoana aingana ny distrika tsirairay ireo, lalana, fandriampahalemana, fahasalamana sy ny ataontsika hoe fanabeazana. Ka raha ohatra ve ilay vondrona politika iray afaka hiara-iasa aminay satria izy mamoaka premier ministre mazava ho azy hiara-iasa amin'ny filohan'ny republika tadidiva ao amin'ny article 54 ny filohan'ny republika ny mamoaka ny ataontsika hoe manendry zany ny olona anankiray atolotry ny vondrona politika. Dia jerevantsika eo zany zay zavatra zay hoe iza ilay vondrona politika hitondra ny etaetanay dia hiaraka aminazy mazava ho azy. Vonona ny hiasa ho an'ny vahoaka hiady amin'ireo volavolan-dalàna samihafa mamaly ny etaetan'ny vahoaka ny GPS. Ny mpandrindran'ny GPS Arjona Randriamalala izay solombavambahoaka voafito tao Atsimindranony moa dia tsy nanadino niarahaba ireo solombavambahoaka rehetra lany ary niarahaba ihany koa ireo vahoaka n'Atsimindranony izay nifidy azy.